Oui, faly miarabantsika rehetra indray a Priscilla miaraka aminao a fifaliana trano miaraka amintsika izara kely zavatra fohy kely anankiray fotsiny androany a mitoy an'le zavatra efa niresahantsika tamin'ny taloha reny ihany a fa androany ahy resaka ataontsika hoe thème izay mbola tsy niresahantsika taloha moa izany fa toy an'ireny hoe zavatra mampandroso ilay izy. Androany ahy resaka kely momba ny resaka namana hoe isika rehetra dia mila namana na ahoana zavatra iainantsika dia tena ilaintsika ny manana namana. Be dia be ny olona nifampiresaka tamiko tato amin'ny Facebook na tato amin'ny YouTube ihany koa hoe tsy dia hifandray amin'ny olona satria be dia be ny hoe diso fanantenana ny amin'ny zavatra ataon'ny olona. Dia izay no zahay kely vetivety fotsiny androany hoe mila namana isika. Ao anatin'ny baiboly be dia be ny olona mila namana na Andriamanitra koa ary nefa fantatritsika hoe tenenin'ny baiboly hoe i Abrahama, Mosesy naman'Andriamanitra na Davida koa ary dia miresaka momba ny hoe finamanana amin'Andriamanitra. Rehefa jerentsika ny teny frantsay ny baiboly amin'ny teny frantsay dia miteny hoe les amitiés de Dieu. Saiko ianao hitady an'izay ao anatin'ny Salamo fa Davida miresaka momba ny hoe les amitiés de Dieu, dikan'izany finamanana amin'Andriamanitra. Dia ireny misy zavatra zany tena hoe ilaina amin'ny fiainana, fantatro hoe be dia be aminareo no mety hoe sorenany amin'ny zavatra ataon'ny hafa fa tsy midika izany hoe ratsy daholo ny olona fa ianao zany mila mahay misafidy namana. Raha ohatra ka hoe diso fanantenana tamina namana ianao ny vahaolana tsy hoe tsy hanana namana intsony fa misafidy an'ilay namana mety ho anahy manokana. Tena anisan'ny nanan-danja tamiko ary ny ray aman-dreniko tena nanafatra anahy foana hatramin'izay hoe iza ny namanao, inona ny zavatra ataonao miaraka amin'ny namanao. Dia hitako hoe tena manan-danja ny ahafahantsika misafidy ny namana amin'izao fotoana izao. Ny ankizy avelan'ny ray aman-dreny mandeha any fotsiny manao izay tiany ataony na miara milalao amin'ny telefaonina io fotsiny izy dia miara manao zavatra hafany fa tena ilaina ny misafidy namana mety indrindra fa hoe raha miara mandeha amin'Andriamanitra ianao dia ny namana izay manodidina anao dia tena olona izay anampy anao anatin'ny anjara voatendrinao fa tsy hoe minamana fotsiny hitarika amin'ny zavatra ratsy na ohatran'izany. Ity fizarany ity dia mizara maromaro izy ity fa androany isika dia hiresaka fotsiny hoe fa maninona no mila namana ianao. Dia ny voalohany aloha tsy tsaritsika rehefa mandeha irery, rehefa miaraka amin'ny olona tsika dia manana hevitra kokoa, tsy tsaritsika hoe mandeha irery. Tamin'ny mbola kely ary tsika rehefa any am-pianarana normal be ny manana namana satria anontaniantsika hoe iza ny namanao, iza ny ara-maîtressenareo, anisan'ny fanontaniana-petraka izany. Dikan'izay tena ilaina ny manana namana. Dia androany tena te-hampahery anao hiresaka momba an'izay tsika androany hoe ilaina ny manana namana. Ao anatintsika olombelona efa misy faniriana hifandray amin'ny olona, faniriana hanao zavatra ngeza be ary misy fotoana ny zavatra eritreretintsika ho atao reny tsy tanteraka raha tsy miara-miasa amin'ny olona isika fa tsy afaka manao zavatra irery isika. Tsika ihany koa misy zavatra napetrak'Andriamanitra ny anatintsika, mila miantraika amin'ny olona tsika, misy voa napetrak'Andriamanitra ny anatin'ny olona tsirairay dia mila manana fiantraikany tsika rehefa mifandray amin'ny olona tsika, izay vao afaka manana fiantraikany fa tsisy hoe ianao mandeha irery ihany dia hoe manana fiantraikany amin'izy ianao, tsy manana fiantraikany tsika raha ohatra ka hoe mandeha irery. Izay anankiray hafa ihany koa. Ny namana ihany koa dia ireo manitsy atsika rehefa manao zavatra tsy mety tsika na ireo manoro lalana atsika, izany no ilana ny namana fa tsy hoe mitarika atsika amin'ny zavatra tsy mety fa manitsy atsika hiverina amin'ny lalana marina raha toa tsika ka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hoe zavatra mivoana amin'ny tokony ataontsika na mivoana amin'ny zavatra mahasoa atsika. Raha ohatra ka misy zavatra ataontsika na fanapa-kevitra raisinao nefa tsy mahasoa anao, indraindray ny namana no mahita an'izy ireny dia miteny izy hoe tsy mety ity zavatra ataonao ity, na hoe anao fandrarahana ianao dia mila hevitra ianao na mila olona manampy anao dia ilaina ihany koa namana. Ny tena marina dia izay namoronan'Andriamanitra antsika, tsy natao handeha irery isika fa Jesosy ary nanana namana atao anatin'ny baiboly. Ny mpianatra zao dia hozy Jesosy hoe tsy mpanompo intsony antsokanareo fa namana, sakaiza hozy izy. Dikan'izany efa modely nomen'Andriamanitra antsika hoe mila manana namana isika. Namana koa dia mivavaka ao antsika. Matetika tsika ny tenantsika mety na mivavaka be takin'inona ary sika ilaintsika foana ny hafa mivavaka ao antsika, dia tsika koa ilaina mivavaka ao an'ny hafa. Na mivavaka be takin'inona raha ny hafa dia ilaintsika miara mivavaka. Ary indrindrandrindra zavatra tena manan-danja indrindra, jereo tsara fa rehefa mifanaraka ny anankiroa sisa Andriamanitra mangataka zavatra dia ho ataoko
Andriamanitra rehefa mivavaka resitsika dia zaho ozy izy ao dia zaho ozy izy mamaly soa anao satria ho an'izay mazoto mitady azy mamaly soa anao eny ampabe maso rehefa mitady arery ianao ozy Andriamanitra fa rehefa ozy izy hoe rehefa roa mifanaiky mangataka zavatra amiko dia ho ataoko dia hitanareo tsy natao handeha rerytsika fa efa nataon'Andriamanitra mihitsy tsika hoe hanana namana ifandray amin'ny olona soatran'izany dia ohatran'izay ihany koa ao anatin'ny salamo ao misy teny ao amin'ny salamo fa 3:30 miresaka momba ny ositra hoe rehefa miaraka ozy izy ny mpiralahy rehefa miara-mony rehefa mifankatia dia eo Andriamanitra no mandidi ny fitahiana mandidi ny ositra mandidi ny fiainana mandrakizay dia hitanao tena ilaina ny manana namana dia izao ninona mety hoe fahadisom-panantenana ny ainanao tamin'izany hoe fifandraisana amin'ny hafa ny namana ny olona akaiky matetika ny ankamaroan'ny olona ary samy ny ainan'izany daholo hoe ny aina ataontsika hoe trahison hoe nivadika ny olona dia efa iainan'ny olona rehetra na Jesosy ary ny ainan'izany fa izao tsy manakana antsika tsy fandray amin'ny olona izany zavatra izany fa mifanohatra amin'izay ary hoe mila mahay mijery hoe iza ny olona afaka atokisantsika amin'ny fiainana iza ny olona ahafahantsika miaraka dia ao anatin'izay koa ny fiainana tsy vitany manderery rehefa manderery tsika dia mety tena voafetra ny zavatra vitantsika fa rehefa miara-miasa amin'ny olontsika rehefa manana namana isika dia betsaka kokoa ny zavatra vitanao rehefa manana namana noho ny hoe tsy manana namana izay ary hofaranako hoe anisan'ny fankatoavana n'Andriamanitra koa ny fananana namana satria ten'Andriamanitra miteny hoe tsiava ny namanao tahaka ny tenanao dia tsy afaka mankatoa an'izay didy izay tsika raha ohatra ka olona tsy manana namana na olona tia manderery fa za tia haporisika anao androany manana namana amin'ny fiainana manana olona hifandraisana manana olona manome torohevitra anao fa aza manderery dia fantatro tena araka ny tenentsika to hoe samy efa nandalo an'izany tsika za koa efa nandalo an'izany hoe olona nieritreretina hoe ohatran'izao nefa tsy ohatran'izay ilay olona nieritreretina hoe namana nefa tsy namana ilay olona fa izao ny olana tsy hoe ny any amin'ny fananana namana fa ao anatin'ilay fahaizana misafidy namana izay ny video kely no hozaraiko androany fa iresakintsika ny video manaraka ohatry ny ahoana arany no misafidy namana ary ohatry ny ahoana koa ny atao raha te ho namana tsara ianao any hafa satria tsy hoe mila mitady namana tsara fotsiny ianao fa ianao koa mila namana tsara ho any namanao dia izay indray ny video fohy ifampizarantsika androany fa manome fotoana anao indray amin'ny video manaraka dia mandra-pahatonga an'izay tahiny tompo ianao raha ohatra ka hoe nisy fahadisom-panantenana ny ainanao tamin'ny resaka namana dia manasa anao zao afaka mivavaka ianao dia hoentinao anatrihan'Andriamanitra ilay izy hoe ie tena nanidiny foko hatramin'izay fa Andriamanitra hanokatra ny foko fa hampio hanana fahendrena isafidy namana hijery namana tsy ho maika ihany koa fa hoe Andriamanitra no mitarika anao ao anatin'ny fisafidianana namana ao anatin'ny videontsika manaraka dia hijoro fahavolombelona amintsika hoe ohatry ny ahoana ny akon'izany hoe manana namana izany tena misy fahasamihafana ny fiainana rehefa manana namana tsika fa tsy manderery dia misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy hozaraintsika ao anatin'izay ary fampaherintsika dia hanoro-hevitra anao ihany koa izay zavatra nety teo amin'ny fiainako dia ho ataoko anao hoe ohatran'izao zavatra nataon'Andriamanitra natorin'Andriamanitra ahafahako manana fiainana tsara tamin'ny alalan'ny namana tsara izay ary fa amin'ny manaraka indray dia tahin'Andriamanitra daholo